Ny fototra ny andohan'ny ady teto an-tany. Ny fototra ny andohan'ny ady teto an-tany zany no lohahevitra hanasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Miarabantsika rehetra indray tafahoana soamatsara amin'ny alala zao fandarana izao. Faly indray ny fo, faly tena ravo mahita antsika rehetra, hita avokoa reny fanamarihana, reny fanehoan-kevitra ataontsika tsirairay avy reny, ary misaotra sy mankasitraka antsika tsirairay avy. Ty am-piandohana dia tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Mialohan'ny andiniantsika izao lohahevitra zao ary dia andeha isika hiaraka iombam-bavaka indray. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay noho izao fotoana sarobidy maminay loatra izao iarahanay mandinika ny teninao. Ankehitriny dia mangataka mandrakariva izay ny amelanao ny heloka sy hanadiovanao anay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary eo koa ny fanena masina mba hampitoeranao temponay ka hampianatra anay ny teninao. Dia mitahizo ampiara-mitinika amiko izao noho ny amin'ny anarana Kristy no angatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany omaly, dia hitantsika fa resaka mpamafy teo amin'ny tanimbary anankiray no niarahantsika ka nametrahan'ilay mpanompo n'ilay tompon'ny tanimbary manao hoe koa raha voatsara no nafafinao, avy aiza ary ny tsy parifary. Fanontaniana mifanindran-dalana amin'izany mihitsy no mipetraka ankehitriny toy ilay hoe nahoana no misy ilay tsy parifary teo amin'ny tanimbary. Dia mitovy amin'izany raha nahary tontolo tonga lafatra Andriamanitra, nahoana no mipotra ny faharatsiana. Omaly dia le fanoharana dia fanolaza manao hoe ny fahavalo no nanao an'izany ho Jesosy tao amin'ny fanoharana. Andeha ho jerevantsika hoe inona tokoa re no nahatonga ary avy aiza no nipotra ny faharatsiana teto amin'ity tany ity. Andeha ho jerentsika aloha ny famaranan'Andriamanitra ny famoronana izao tontolo izao. Genesis toko voalohany ka ny andininy faha 1:30. Mahafinaritra le fanambarana manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, vita ny famoronana, tapotra ny famoronana, hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, dia hoy izy hoe ary indro tsara indrindra izany. Ry mpiara-mitinika namana, iriko raha mifarana ny tontolo andronao androany dia mba hiteniko ianao am-pifaliana manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay nataonao, indro tsara indrindra izany. Ingany mba ahita fahatsarana amin'izay nataontsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Izany ny zavatra nitranga, tontolo tsara tarehy, tontolo tsara indrindra no nomen'Andriamanitra tamin'ny famoronana. Tsy nahitana ny aliko ny faharatsiana, tsy nahitana aliko ny fahamaizinana, fa indro tsara indrindra. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa nahoana ary taiza nahatongavany faharatsiana teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tsy lavitra akory fa amin'ny Genesis toko 3 manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 no vala izany fanontaniana izany. Zao no vakin'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny menarana dia fetsy no biby dia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe azo ihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sà. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo amin'ny sà dia azona ihinanana ihany, fa ny voan'ny hazo voan'ny sà kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azo ihinananareo na tendrenareo izany, fa andrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho fatitsy akory ianareo, fa fantan'Andriamanitra fa amin'izay andro ihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny ravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo, sady mahafinaritra ny maso ary hazo matsiritra ampahendry, dia nanontaza ny voany ka ninanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa nitanjaka izy
ary nanjaitra ravinaviavy izy ka nataony sikina ho azy. Ry mpiara-mianatra namana isany izany fitantarana izany ty fitantarana lainga zay noforoan'ilay menarana momba ny toetran'Andriamanitra. Inona no nataony Satana? Navadiky Satana, navadiny tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy izy? Andriamanitra miteny amin'ny andro hinananareo azy ho faty tokoa ianareo. De hoy Satana manao hoe tsy ho faty zany ianareo. Ry mpiara-mianatra namana isany ny lainga no fitaka voalohany nataony Satana ho an-taranak'olombelona. Tsy ho faty tsy akory ianareo, indrisy mampalahelo, fa izany fitaka ataony Satana izany de tao tafiditra aza ny fiangonana kristianina ankehitriny. Toriny eny ambony pilipitra aza fa tsy ho faty tsy akory ianareo. Zany lainga nafafony Satana. Teo dia ny salasala Eva. Iza no mandainga, Andriamanitra sa Satana? Tsy maintsy misafidy Eva ankehitriny. Na ino izy, na izy hino zay lazain'Andriamanitra, na izy hino ny tenyilay menarana. Ry mpiara-midinika namana, na eto amin'ity andininy ity na ny andininy hafa amin'ny soratra masina, ny tena fototry ny ady ty ny hoe iza no hinanao ary hoe iza no tianao, iza no ekenao, Andriamanitra ve lay tomponao, lay namorona anao, sa Satana ilay voary namitaka ny taranak'olombelona voalohany? Soa ihany fa tsy mijery fotsiny Andriamanitra, lavo ny olombelona, ary voalaza fa raha vao nihinana dia nahita fa mitanjaka. Ry mpiara-mianatra namana isany manova ny fijerintsika, eny manovana amin'ny fitenitsika aza ny fidiran'ny faratsiana eo amin'ny fiainantsika. Farantsika tsara fa rehefa nanota Iadama-Seva dia ny fanilika izy ireo. So ihany fa teo ilay filazantsara voalohany, ilay filazantsara voalohany izay manao hoe dia ampifandefesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, izy anoritoronoanao ary ianao kosa anoritorony omby lahy tongony. Izany ny vahaolana nomen'Andriamanitra ireto ray aman-dreny voalohany ireto. Ka tiako ihany koa izany ny vahaolana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy raha hiatrika izao tontolo izao, tontolo andro tia isika tsirairay. Mombanao any Andriamanitra, ka ny tontolo andronao ane dia afara amin'ilay teny manao hoe indro tsara indrindra izany rehetra izany ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotranao izahay fa no tantaninao sy novomeninao afaka nandinika izany loha hevitra sarobidy loatra izany, ka nampafantarinao anay fa tamin'ny alalan'ny lainga sy ny fitaka ilay menarana no nidiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity. Andriamanitra, misaotranao kosa nefa izahay fa ianao efa nanome sady ny vahaolana fanamandrisy an'izany. Ampio izahay hiantoraka eo aminao, koa raha hifarana ny tontolo andro ny androany, ny masahy ilaza takanao koa izay manao indro tsara indrindra ny tontolo andronay. Dia mitahianay tsirairay avy, mitahizo mpiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.